ao rifangatisika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana ary zay rehetra tiana tenan'Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Ho antsika rehetra mifanahy Kristy azo antsika mity tahaka azy satria zanak'Andriamanitra isika dia tahaka azy zanaka natenan'Andriamanitra. Amen. Petrosika. Ny perikôpa dia nono ny loahevitra mikasika ny fitiavana. Ho izy ny fampianarana mitarika antsika hianarana ny pentekosta. Ary androany isika dia mandray ny vakiteny tao amin'ny asan'ny apôstôly, tao amin'ny epistily soratan'i Jaona, ary koa tao amin'ny filazantsara tsara. Fanontaniana azy napetraka. Kristianina ve ianao? Dia malodosika hoe eny. Andeha lavitavitra kokoa isika miray. Zanak'Andriamanitra ve ianao? Dia ataoko fa amary isika hoe eny. Fa rehefa mamaky ity texte ici isika dia tsy hoe tsy mieritreritra ihany. Ny hoe kristianina tokoa dia avy saina maro hoe eny. Fa inona ny atao kristianina? Efa nambaro menomeno teto fa ny anarana hoe kristianina dia nentina nilazana ny mpianatra ny toto. Raha tsy misy ny événement tany amin'ny io dia mety zany azy anarantsika manakony ny raha hoe mpianatra ny tompo, disciple de Jésus de Christ. Antoka telo raha jerena amin'ny filazantsarany Jaona no miantoka ny mampianatra ny tompo telo ihany. Ny voalohany dia ny faharetana ao amin'ny teniny hoy izy amin'ny Jaona toko fahavalo ny faharetana telopolo. Fa raha maritra ny teniny ianareo dia ho mpianatra tokoa. Finoana, fitoerana, fankatoavana ny teniny Kristy. Izany no maha-kristiana. Fa tsy hoe akory hoe vita batisa fanahifana tonga mpianina etseky. Raha maritra ny teniny. Zay ny voalohany. Ny faharoa dia ny fifankatiavana. Zao no ahafantarana ny olona rehetra fa mpianatra anareo antsika toy raha mifankatia. Kristianina ve tsika? Dia marodoro tsika ka mifankatia ve zany? Amaly ve eny? Dia amaly hoe eny. Ny fahatelo zay fanahy amin'izany ihany ary nandraisitsika fampianarana tamin'ny teny androany. Ao ka tsy mitia ny teny sy ny lera isika fa miasa sy mary. Ny filana zay niraikitsika teo dia milaza ny famanokina fa ny mpianatra ny tompo dia ao misy asainy ny famono. Ary zay ilay fitiavana tsy amin'ny teny na amin'ny fihetsem-po fa amin'ny asa sy manoto. Iverenantsika andeha lazaina ny fahatelo aloha ny iverenantsika amin'io. Ny fahatelo izay ambarako soratan'Masina fa miantoka ny mampianatra dia ny famasina. Hoy izy amin'ny Jaona toko 10.
Zany mankarazana raiko mba hamahasanareo be raha ho tonga mpianatra ianareo. Ny kristiany ny mpianatra ny tompo dia tsy olona vesaina rostety, tsy olona koa mihetsiketsika na olona tia mivorivory fotsiny mety tia mihira koa fa olona mahavohitra mamoa be mamono voany tena. Ary ianao ato iresantsika ny amin'ny fitiavana dia izao ny tena mpianatra ny tompo dia mampiseho amin'ny alalan'ny asa amin'ny alalan'ny fanompoana izay fampianarana fa tena kristiana izy, fa tena tia izy. Ry malala ao ka hifankatisika fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Jesosy Kristy rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao dia ambara amin'ny masina fa ny antony nampitiavana tamin'izao tontolo izao dia aneho ny fitiavana aminy, fa tsy misy manana fitiavana lehibe izao dia manondra neny amin'ny Jesosy. Ary Andriamanitra nampiseho ny fitiavana antsika fa fony mbola manondra isika mahanondra antsika. Avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Izany ny fahamarinana voalohany izay ambara androany. Avy amin'Andriamanitra ny fitiavana. Ary noho izany tsy misy afaka manana fitiavana raha tsy mandray izany avy amin'Andriamanitra. Paoly apôstôly rehefa nanorana tamin'ny fiangonana tany Korintho, fiangonana malaza be, fiangonana be olona, fiangonana feno fanomezam-pahasoavana, fiangonana mikorotana, fiangonana feno adina, fiangonana feno fizaravarana, tsy tokotokoana. Izany fiangonana tany Korintho tsy mba miambina iatsara iambina iatsy. Izany lazany azy. Ary rehefa nanorana amin'izany fiangonana izany Paoly apôstôly nanazava ny fitiavana izy dia hoy izy hoe maniry ny fanomezam-pahasoavana amin'ny indrindra. Ny tsara indrindra no tompoko anareo. Avy eo izy mamela be tena ny toko fahateron'ny folo manontolo andiny voalohany hatramin'ny fahateron'ny mikasika ny fitiavana aitsitsitsitsy. Na dia miteny amin'ny fiteny sy miteny aza, na dia mahalala ny zavatra rehetra aza, na dia omeko amin'ny malahelo aza fananateny atolotodorana ny teny aitsitsy. Ny fitiavana maharitra ny zavatra rehetra meno ny zavatra manateny ny zavatra. Retireny ny finoana ny fanantenana ny fitiavana, fa ny fitiavana lehibe amin'ny Paoly apôstôly dia milaza azy ny fitiavana. Fa tsy izay ihany, fa Paoly apôstôly dia mamporisy atsika mba katsao fantatra, katsao aminy ny zavatra rehetra ny fitiavana. Ka io tsy angatana. Gaganganana ny fitiavana tsy angatana fa raisina. Satria omen'Andriamanitra amin'ny alalan'izany sy ny fanantasana. Raisina. Ny finoana Kristy, ny finoana ny teny. Raha mitraka amin'ny teny tena no mpianatra. Izany no manana fitiavana. Koa ny voalohany izay avy amin'Andriamanitra. Ary avy amin'Andriamanitra ny meny dia manjary zanak'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitiavana izy. Ary izay ny fahamarinana. Ny mpianatra ny tompo dia zanak'Andriamanitra. Hoy ny fanaparan'izao izay naray azy dia nomeny eny tonga zanak'Andriamanitra dia izay tsy nateraky ny mofo
Zay natain'ny Kristy dia lasa zanaka Andriamanitra ary manana fanahy manana fanahy samy fahavarina zay ambany ry malala ako ifankaty isika fa avy amin'Andriamanitra raha lazaina fomafaka izao ivelomo no mahazo an'Andriamanitra anao asemono mahazo an'Andriamanitra anao fa raha tsy zany izao fantafy tsy zanak'Andriamanitra raha ny fitiavana no mahazo an'Andriamanitra raha ny fananan'Andriamanitra fitiavana ao anatiny izany no mahazo an'Andriamanitra dia izay tiany ihany no zanak'Andriamanitra ary zany no mahazo ry malala ao ka fankatisika fa avy amin'Andriamanitra fitiavana ary zay rehetra ty no nateny dia nambaratsika feno fahatanterana io lehibe ary zay tia dia efa natanteraka ny lalàna rehetra ny fitiavana tsy ataontsika hoe lehibe intsony fa ndeha ambarantsika hoe feno zavatra ny fitiavana satria Andriamanitra te fitiavana noho izany zay manana dia manana ny fitiavana azontsika antoka ve no mahazanak'Andriamanitra dia andesika maro satria mitia na andesika maro hoe antehitia noho izany telo zany lesika lehibe raisinety izao aza mezaka mitia fa tadiavy le loharan'nympitiavana raisy le loharan'nympitiavana fa raha tsy manana le loharan'nympitiavana ianao tsy mahay mitia atsaka noho izany miafaka maro sokaihany raisy Jesosy inomiteny mitoena miteny dia mitena mpianatra tokoa ary fahasena mamoaza teny asemono vokatry ny fitiavana asemono dia mety amaly isika tahaka le mpahalay lalàna nanantonan'i Jesosy voalaza ny fitavana tsara ina no taoko am'vakofiaizay no tompo ina ny voalaza tiavana ny tompo Andriamanitra ary tiavana dia tiana mahatena izy no famitranitra lalàna ka dia nanontany izy izy no enesitsika tamin'ny rotokom-bolana na mafisika tamin'ny ely fa izay ty izay niteraka dia ty izay nateraka ary zay ty izay nateraka dia ty izay niteraka koa ny fitiavana n'Andriamanitra zany dia aseho ny fitiavana ny zanak'Andriamanitra ary ny zanak'Andriamanitra dia tsy zany fa ny kristiana mampalahelo fa misy voazarazara ny fiangonana sy ny anaram-piangonana ny zanak'Andriamanitra ka misy hoe katolika orthodoxe adventiste protestanta baptiste etsetsetsetsetsetry fa aza ty fa zanak'Andriamanitra izay rehetra ny asany Kristy ny teny Kristy ary manaraka ary zany no ambara eto rehefa mitoteny Petera milaza hoe hitako marina tokoa fa tsy mizaka avan'olon'Andriamanitra teo amin'ny jiosy dia nisy ny jiosy ny tsy jiosy ary zany ny tsy jiosy sady tsy mety amin'ny fitiavana Andriamanitra no
fa ny firenena rehetra izay matavaka n'Andriamanitra dia akasitany izay manatona na dia ho azy ny fahatorety na dia ho azy ny fahasoa na dia ho azy ny tsy fahafatera renireny zanak'Andriamanitra mety matafotoana tokoa zany misy zanak'Andriamanitra ny fa ve fa zanak'Andriamanitra miany tsy amotsika ny zanak'Andriamanitra lasa ho an'ilay lamatona efa tsy zanak'Andriamanitra efa tsy zanak'Andriamanitra tsy zanak'Andriamanitra lasa izy raha efa tsy nefitena ny zanak'Andriamanitra saingy rehefa nivelona dia tsy azo fa izy manonara ary izy sampy rehefa nivelona inona taon'ilay lamatona na mihitsy io zanakao io zanety manao inona no manao tsy namonana dia mitompofokerina io zanakao io aoazay rehefa io zanakao io tsy dia tena ilaza zavatra tsara io zanakao io kanefa maneno fitiavana na maditra azy na disomara azy na dia malemy azy na dia santeraka azy zao zanak'Andriamanitra ary zanak'Andriamanitra zao sainao ve tiany zanak'Andriamanitra sa kosa mbola manivoatsina sa kosa mbola mizaka avaloha fitiavana manarona ny fitiavana Kristy sa fitiavantsika olombelona tsy ny rehefa mitidy zao naovako sakafo tsara no pastera no avy amin'ny fa raha tsy pastera dia ahoana raha tsy pastera ary miferaka mizaka miferantsika mifidifidy mifantopana raha mifika marina tokoa Jesosy zay rehetra tia Kristy dia tiatsika raha anatsika marina tokoa lay Andriamanitra fitiava lay Andriamanitra ray dia tsy afaka misitosika zay tiany ray na dia ny zanaka dahatra fa zanaka ry malala aoka mifankatisa mitodika antsika fiangonana zany hoe izy mitiavana ny zanak'Andriamanitra io zanak'Andriamanitra mety katolika mety protestant mety zao le zanak'Andriamanitra io mety le voisin koa mbafiorana zay fa miady zay fa miady zay fa dia tsy zanak'Andriamanitra intsony le tsy zanak'Andriamanitra ary matsara mampiseho ny fitiavana ray any mampiseho ny fitiavana Kristy ary eo zany fitiavana ray zany fitiavana manak'izay no fitiavanao atsika toy zanak'Andriamanitra famonana l'amour véritable pardon ary tsarotsika ihany ny fampianarana ny pasteur soloframaolo miaso rehefa nanao commentaire ny Corinthiens chapitre 4 l'amour pardonne tout même l'impardonnable l'amour supporte tout midika an'izany l'amour supporte même l'insupportable l'amour endure tout même ce que nous ne pouvons même pas endurer fazay izy zaho mena zany menatra kanefa ao anatin'izany kosa ny tena Andriamanitra dia milaza o pastera aza matahotra ianao fa hitombo ianao amin'ny finoana sy ny fanarana ny tena ino ke ny problema kokeka za tsy mena ny problema kokeka zay tipiana ny tena Andriamanitra fa izaho antsony tena pianany noho izany
ka tiany ny tompo anehoana hoe atraizany a ny afaka mity, atraizany a ny afaka mamela hely, atraizany a ny afaka matetika manompo resitsika hoe zavatra rofanasa fotsiny fa midika hoe manompo ny ka tsy manao fotiny matetika tsika nenteny mpanompo la jesosy manompo aizako zay tia atao ihany atao entiteny mafakabineny izy mitanao tena manompo hoetikely miany zavatra farany zay marikiriko azy izy mitanao tena fa maro tazo mpanompo fa tsy manana tsy manana araka nanonto paononto zaho azy zay tsonareo itompo tsy tonga mba hotokoina ambany zany milesonazitsika tamin'ny fitiavana Jesosy ka nanasamy tombotombopiana irina le anankiray zay diovina fa maloto tongotra laza fatakareo izy petero io ka maloto tongotra laza zay razay Jesosy manasotoana azy zay asan'ny Jesosy azy io fa dina ny mpiavana azy daholo ary minamina tia amin'ny na de fata rena de andanao azy zatsy atao anao inona voalohany biby voalohany nata fa io sasany Jesosy satria nahoana zanak'Andriamanitra raha lany Jesosy tiany atyny atramo ry malala andeha isika satria zay rehetra tia no zanak'Andriamanitra sady mahalala tsy helitsika tsy fahaizantsika tsy finiavana eo amintsika kory any miazo amintsika tena mitimary fa ino fanahy izay apetraka Andriamanitra ny fanahy ay fitiava no manenitsika ka mahatonga ny paolitena loza fatsy mitovy ny filazantsara ny fitiava Kristy no manera tsy tiantsika zany fity manera zany taizako ny fiazany terena amin'ity zany fa rehefa ao anatsika ny fitiava tsy mahay tsy mitia izy tsy mahay no no savampany mpahaime azay fitiava ary Andriamanitra mampiseho ny teny fotona dia milaza hoe exprime zany hoe misy pression expression be mandeha ary raha tsy avokan'iny fa tsy avely mivoaka dia hoe manima no zany avelany ny olona tena manana fitiava dia tsy avelan'ny fitiava ny olona tena manana fitiava irahany fitiava manana fitiava amin'ny fomba maso fa ny olona kosa zay maniry fitiava hiezaka ihany izy saingy voafetra ferany ny fitiava ferany ny olona mitiava ary ferany ny fanehoana ny fitiava zaho sena kosa efa nanday ilay fety ilay tanteraka tamin'ny alalan'ny Jesosy aoka mifankatisika ary aoka mitia isika satria zay rehetra tia no tena zanak'Andriamanitra sady manana firaisana ny Kristy mahalala an'Andriamanitra izany hoe manana firaisana amin'Andriamanitra ry havana tondrero isika izao na tsy na hoe fiangonana ny dikany hoe fiangonana fiangonana andeha hanomboka amintsika izao hoe iainantsika izany fiangonana izany ka aza sina fanavakavary fitiava aza sina fizahatavan'olona ny fampiona ary aza sina fetra ny fanehoana ny fahatsarana raisina ho aminareo rehetra no fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavana ary firaisana ny tantonazy ahatonga nareo tena vaovao hoe fitiavana
ma guerrero. Amen. E noi ci aspettiamo a tutti a fare le persone nuove proteggere San ma tutte le nazioni maniera che loro non sanno ma chiaro. Amen.